tenenina manao akaikinao hoe tena sambatra ianao tonga eto androany a fa hiteny aminao Andriamanitra. Marina sa tsy marina zany? Sambatra ianao fa hiteny aminao Andriamanitra. Mampiantoka izay tsy tonga eto androany fa ianao kosa dia tena sambatra ianao satria hiteny aminao ny Tompo. Mijery tantara anankiray tsika, mpanjaka faharoa toko fahafito dia manomboka amin'ny andininy voalohany ny famakiana azy. Fa hoy kosa Elisy, mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo. Izao no lazain'i Jehovah, raha mipitso toy izao dia hosekely iray ny vidin'ny koba tsara to toeran'ny famarana, ary hosekely iray koa ny vidin'ny vary orde indroa ny famarana ao am-bavahadin'ny Samaria. Fa namaly ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza zay nitehenany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia hanao varavarakely amin'ny lanitra azy Jehovah dia isy izany zavatra zany fa aro Elisy, indro hitan'ny masonao indrindra zany nefa tsy vahina nanao. Ary misy boka efadaty eo anoloan'ny vavahadiny fampiresaka hoe ahoana no hipetrahantsika foana eto mandrahoa fantitsika. Raha hoy isika akatao tanàna isika dia misy mosary ao an-tanàna ka ho faty eo isika, ary raha hipetraka eto isika dia ho faty ihany koa andeha isika akany amin'ny tobiny Siriana, ka raha mamelona antsika moa izy dia ho velona isika, fa raha mamono antsika kosa izy dia ho faty ihany isika. Dia miainga izy rehefa takariva akany amin'ny tobiny Siriana. Ary no tonga tena tsy nitombo izy dia ino tsy nisy olona akory tao fa Jehovah efa nampandreny miaramilan'ny Siriana ny fikodiadian'ny kalesy sy ny fandehan'ny soavaly dia ny firodorodan'ny miaramila be. Ary nyresaka hoe izy injao fa ny mpanjakan'i Israely efa nanambo ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptianina iady amintsika. Dia miaina izy ka ritra nandositra tamin'ny takariviny ihany, ary nilozany fotsiny ny tompony dia nilainy sy ny soavaly miary ny borikany ka lasa nandositra monjiny aina izy. Ary rehefa tonga teo atsisy nitomby ireo boka ireo dia niditra tao amin'ilay anankiray izy ka nihinana sy nisotro dia naka volafotsy tsy volamena ary fitafiana dia nandeha nanafiny izany. Ary nandeha indray izy ka niditra tao amin'ilay anankiray koa sady naka avao dia nandeha ka nanafiny izany koa. Dia nifampilaza izy hoe tsy mety izao ataontsika izao, fa ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly nefa mangina isika. Raha itetreto mandra-paraina ny andro isika dia anankelyoko, fa andeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka. Andininy fahenina ambin'ny folo. Dia nivoaka ny olona ka namambo ny tobiny Siriana, koa ny koba tsara to toeran'ny famarana dia sekely iray monja no vidiny, ary ny vary orde indroa ny famarana dia sekely iray ihany koa ny vidiny araka ny tenin'i Jehovah. Ary ilay mpanafika malaza izay nitehenany mpanjaka tamin'ny tanany dia notendre miambina ny vavahady, ary voahitsaka teo am-bavahady izy ka dia maty, arak'izay nolazainy ny lehilahin'Andriamanitra dia ilay nolazainy raha midina tany aminy ny mpanjaka. Amen. Misy tantara mahatsikaiky eto. Raha ny tena marina moa tsy zavatra mahatsikaiky intsony rehefa hoe ao anaty Baiboly, satria zana mihitsy Andriamanitra hoe Andriamanitra mahatsikaiky izy. Nataony fahavalo fahirano ny zanak'Israely, notidininy ny maramila ny fahavalo ny tanàna nisy azy ireo. Dikan'izay zany tsy afaka misy olona mivoaka, tsy tena afaka misy miditra koa ny avy any ivelany any, dia miandro fotsiny eo. Dia raha ohatra ka ndray andro sondroandro dia tsy olana le izy satria ampy ny sakafo ao an-tanàna, ampy ny ivelomana. Fa nandritra ny fotoana ela be mihitsy dia nataon'ny Siriana fahirano ny tanàna. Tsy afaka mivoaka namboly ny olona, tsy afaka mitondra entana sy sakafo avy any ivelany koa, fa dia niandro tao. Dia nanomboka nihinana ny hoanina daholo ny provision rehetra, navoaka daholo ny boatina sardine nefa ela tany anaty buffet tany, dia samy mihinana, navoaka daholo ny vary sy ny tsaramaso sy ny sisa efa ela tany navoaka. Dia mihinana ny olona, nandeha ny andro, nandeha ny volana, rehefa ela ny ela, ritra daholo zany rehetrarehetra zany.
maina ny tanàna. Nanomboka nisy mosary amin'izay tsy ampy sakafo ny tao an-tanàna dia nyvonoina daholo ny biby fa tsy ampy. Ny sasany aza rehefa vakinao io dia nisy olona mifampihinana mihitsy, nisy olona miravavy miara-mipetraka tamin'izany fotoana izany, samy nanany zanaka kely dia zao no nifanarahana izy roa hoe ndao amintsika ny zanaka ao androany a dia rapitsy hoanina ny zanako. Dia nyvonoana natao saosy ary le zaza voalohany, natao saosy na tsy haiko izay nanaovany azy tao fa efa abibitaka e dia nohanina. Tonga ny apity tsy nety le anankiray, tsy ameko indray ny zanako. Dia nitaraina tany amin'ny mpanjaka rehefa aveo a zany ny zavatra nisy mosary ny tao an-tanàna. Lafo be, raha nisy sakafo kely ary dia tena lafo noho ny fahirana nataony ny Syriana. Zao anefa tao anatin'izay a dia tonga ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra miavana hoe ao anatin'ny fotoan-tsarotra ohatran'izany a dia misy hazavana miposaka tampoka hoe tonga ny tenin'Andriamanitra, tonga tamin'ny mpaminanenisa ny tenin'Andriamanitra. Dia zao no lazay ny tenin'Andriamanitra hoe rampitso dia iverina amin'ny zavatra rehetra. Ho mora be ny vary orday indroan'ny famarana dia ho sekely ray monja. Tamin'izany fotoana izany nefa tena lafo dia lafo ny vidiny, fa iverina amin'ny zavatra rehetra. Ho mora ny fiainana atao tanàna rampitso ihany. Misy lehilahy anankiray manamboninahitra moa na eno amin'izay dia olona manamboninahitra manao hoe ka na isy varavarana isokatra ary any an-danitra hoe ho tanteraka izany, na isy arena be ilatsaka fa tsy ho tanteraka izany zavatra teneninao izany, fa hoe elisa manao hoe hitanao mihitsy izany fa tsy nananao akory araka ny tenin'Andriamanitra. Rehefa aveo hitantsika ny zava-nisy, nisy an'ireo boka tany ivelan'ny tanàna natokamonina tany a, ireo nampiasain'Andriamanitra nahitana fahagagana. Nataon'Andriamanitra ny Samaritaka ny Syriana lasa daholo nandositra, navelany ny vary, ny laoka, ny sakafo, ny volamena, ny volafotsy, ny fitafiana sy navelany lasa nandositra fa nataony hoe misy miaramila be lehibe tamy ihany. Tsisy irinona akory fa boka efatra ny miaramila tao. Fa ny tombotra ireo nataon'Andriamanitra nyrodorodo ohatran'ireny feonan-kalesy maro be reny. Lasa ny miaramila dia ny sakafo ny Syriana, ny fananany Syriana sy ny sisa no nalain'ny vahoaka mbola iveritatsika rehefa aveo dia tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe rampitso dia ilamina daholo ny zavatra rehetra. Tsy hitan'ilay lehilahy le izy fa tsy nikasihany satria hitantsika hoe voahitsaka teo am-bavata izy a tsy afaka nanao na inona izy. Rehefa izay miaino amin'izao tenin'Andriamanitra izy. Misy lesona anankitelo tiako ampita aminao amin'io tantara io. Ny lesona voalohany dia hoe Andriamanitra dia marina amin'ny zavatra lazainy izy. Rehefa milaza zavatra Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka izay zavatra izay. Zavatra sarotra be mihitsy ny hatanterahana izany hoe androany mosary dia tsy hoe afaka herintaona ilamina ny mosary fa rampitso ihany. Fa zay nefa ny tenin'Andriamanitra, nivoaka ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka izay. Rehefa Andriamanitra no miteny dia afaka manome toky ianao, afaka mahazo toky ianao hoe ho tanteraka izay zavatra nolazain'Andriamanitra. Ny anjaranao dia mino. Ilay lehilahy anankiray le maty teo a dia tsy mino izy, tsy ho tanteraka izany renisam-paminany a, na dia isy varavara Andriamanitra no miteny a, Andriamanitra, fa izy tsy mino. Izy nanohatra amin'izay tenin'Andriamanitra izay tamin'ny tsy finoana dia tsy tanteraka tamin'ilay izy a, fa tanteraka tamin'ny fiainan'ny olona izay mino. Ohatran'izany enge, rehefa tsy mino ianao dia manohatra amin'ilay tenin'Andriamanitra ianao, tsy ho tanteraka aminao, fa tsy izay akory ny hanova azy, fa ho tanteraka ny amin'ny olona izay mino a izay tenin'Andriamanitra. Izay tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy mino ianao dia tsy ho tanteraka aminao ilay izy, tsy hitsanga, tsy ahita ny minona ianao, fa raha mino ianao dia hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Tsika zany ilaina mihitsy hoe manana fiainana mino a izay no lazain'Andriamanitra. Ny finoana nge tsy zavatra sarotra. Ny finoana no zavatra mora indrindra satria na ny ankizy kely ary a
dia matetika afaka mino. Ny ankizy zao rehefa teneniny ray aman-dreny hoe aza mandakadakarindrina fa manidina mahafaty tatabe dia tsisy sanandaka. Zany efa ela be taty arina voasany kasika ao andramana so maty be sa tsy tokoa elaela zany vosa fa talohan'izay tsy sa mandakandaka nefa tsy marina koa zavatra laingany tatabe sy bebe fotsiny zany tsisy an'izany akory aza mifandolotra to dia maniala fa manindina tsy manandramange mifandolotra rariva e tsisy irinantrano fa lainga be eny fampianarana moa zany fampianarana somary mamitaka kely fa tsisy irinina am'izany dia ohatra zany daholo ohatra be lehibe isan-karazana na kely ary ny olona rehefa tenenina dia mora rehefa andeha zao raha aman-dreny zazakely anakiray hitondraky mofo raha efa tsy mitomany tsony a tonga dia efa tsy mitomany tsony izy mino izy hoe ho marina am'izay teninao zay ianao raha riva nefa ianao ndraindray tsy mitondra mofo akory satria mity daholo ny mpivarotra ianao efa tary fa izy rehefa zavatra tsotra na ny farany kely azy dia efa afaka manatanteraka an'izay zavatra zay nefa ndraindray zay a tsy haitsika ny maneho azy aman'andriamanitra ndraindray tsy mino isika fa mba hahatonga anao ahita ny voninahitryandriamanitra nefa dia tsisy lalana ray nareo fa ny finoana ihany tsotra le izy tsy mila mianatra ianao vaovao mafaly zany ty tsy mila makany amin'ny université ianao hoe maka diplôme ianao tsy maintsy maka licence ianao maka master ianao vo afaka mahay mino fa na iza na voandroany ary ianao tonga kristianina rehefa afaka mino ianao androany ary afaka ny ahita ny voninahitra fa ny olana ndraindray a mijery ny zava-misy tsika dia tsy haitsika tsony ny mino ny tenin'andriamanitra ndray andro dia niaraka tamin'ny mpianatra ny tompo andeha epita ranomasina anakiray faripo raha ny tena mariny dia rehefa andeha epita ry zareo a zao no notenen'ny tompo taminy andeha isika hoeny apita rehefa nandeha am'izay ary dia nanomboka ny saboaravoara am'izay a tamin'ny fotoanany onjan-drano sy ny sisa ka raha ny fahalalako an'ilay tantara mety tsy tena nisotran'io tao aloha satria mpanarado ny akabeazan'ny mpianary jesosy nefa natahotra daholo izy efa zatra rano reo a efa hita ny foana ny rano manondro zany fa reo mpianatra ny tompo rehefa natopatopa dia natahotra zany hoe zavatra tena mahery a zavatra miavaka ny hitany tamin'ny te variana nijery an'izay zavatra miavaka izay tokoa izy reo dia samy nanadino ny tenin'ny tompo manao hoe andeha isika hoe ny apita tsisy nyeritreritra n'izay tsony fa neniny sasany a efa tany amin'ny fahafatesana ny eritreretiny neniny sasany a tany amin'ny ainy dia samy nyeritreritra teo hoe raha vaky ty hoity anakiray raha misy kosa aloha samba ty planche ty ny atonga dia fa akaikikaiky amin'ty fa ty ny amin'ny fikiriko mafy fa nanadino daholo hoe andeha isika ho any apita hoe tompo taminy tsy mbola manam-ponona ihany fa ihany nahoana ny matahotra ihany ka ny olana mijery ny rivotra sy ny ranomasina tanareo petera rehefa miteniny jesosy hoe avy ianao manantona dia nandeha teny ambonin'ny ranomasina izy nandeha teny ambonin'ny ranomasina petera fa rehefa avy eo nitsapain'andriamanitra nefa nandeha ndray ny rivotra sy ny rano rehefa mijery an'izay ndray izy dia metika miala le finoana tamin'le tenin'andriamanitra teo miala le finoana n'le hoe avy aty jesosy hoe mateny io ohatra zany mihitsy ny fiainantsika rehefa mijery ny zava-misy ianao dia miala le finoana rehefa mijery ny zavatra mandava ianao dia tsy afaka hitoetra amin'ny finoana fa tsy maintsy mianatra ianao hifantoka any amin'ny tenin'andriamanitra iaino izay lazain'andriamanitra dia akombona daholo ny varavarana rehetra rehefa renao ny tenin'andriamanitra dia akombony amin'izay ny sofinao ankipio amin'izay ny masonao aza mijery nininona tsony aza miaino nininona intsony fa izay tenin'andriamanitra izay iainana dia hitanao ny voninahitra
tsika tsy afaka sady atahotra no ino a fa na ianao matahotra dia resy ny finoana na ianao mino dia resy ny tahotra dia mila mifidy ianao hoe aiza ny tianao isy ianao amin'ireo ao amin'ilay olona matahotra sy manasy mitebiteby lava ny fiainana ve dia miorooro dia mijaly dia mitomany dia miovodrovotra dia tsy mahita tory dia zay foana sa ao amin'ilay olona manapa-kevitra ino a dia milamina miaraka amin'Andriamanitra ary ahita ny voninahitra tsy maintsy tanteraka rehefa Andriamanitra no miteny tsy maintsy mitranga rehefa Andriamanitra no manambara tsisy zavatra manakana an'Andriamanitra zany mihitsy na ilaina ary ny fanafoanana n'izao tontolo izao hanatanteran'Andriamanitra ny teniny anankiray dia ataony zany amen ataony zany satria izy no Andriamanitra ry havana manahoana le finoana ao aminao aloha raha kristianina ianao tsy afaka mino ny herin'Andriamanitra raha kristianina ianao tsy afaka mino ny fahagagan'Andriamanitra raha kristianina tsy afaka mino ny fanasitranan'Andriamanitra tsy afaka mino ny kasika Andriamanitra manoka tsy afaka mino hoe mbola manao zavatra amin'ny fiainanao dia tena mampalahelo be ny fiainana kristianina zany raha ohatry zany fa ny fiainana kristianina dia fiainana mahita ny voninahit'Andriamanitra tsy tapaka mihitsy satria mino izy ka na inona dia ny fandresena intsika mandresy dia ny finoana amen dia tombo amin'izany mangataramin'Andriamanitra ary mianara mihitsy hoe miaina amin'ny finoana amen zay a ny lesona voalohany ny lesona faharoa dia le fomba nampiasain'Andriamanitra namahana n'lay olana na naterahana n'lay teny nolazainy tamin'ny Elisa le boky anankefatra dia araka nefa nolazaiko taminareo teo hoe reo boky reo nitokamonina tany ivelan'ny tanàna satria olona maloto dia ama olona maloto azy a tsy afaka mirairay amin'ny olona atahoran'ny olona sao dia hifindra ny abokany na ny havanao akaiky ary tsy manakaiky anao a nitokanany ianao dia rehefa nahita n'le fahagagana nefa le boka dia zao hoe tsy mety zao ataotsika zao andao tsika ao amin'le tanàna magaga saitsaiko zany hoe nandritra mitsaiky hoe firy taona ianao natositosiko ny olona zay tsy mila nareo olona boka olona maloto tsy ilaina amin'ny fiainana tsisy ninona vitanareo heritaona roataona 10 taona ianao nefa ny fitaovana mamonjy anareo olonareo rehefa aveo raha olombelona hafa dia mety zay tsisy makany zany eo avelao ao reo ngeny namoakatsika teto e na avelany teto tsika tsy nirarahiny akory sao dia misy olona manafika ao vavady eo dia maty eo le boka dao mba ampidirina tia-tanàna tsy nirarahiny reo tsika aninona hoantsika reo nefa nampijaly atsika hatramin'izay reo nefa natonga atsika ohatr'izao tsy mba nianto tsika boka dia navelany reo tsy misy makany zany eto fa avelao eto a rehefa makaty izy tsara tsy makaty izy avelao hofaty eo daholy afaka nanao an'izany izy fa tsy nanao an'izany izy fa lasa ny boka nakany an-tanàna halleloia lasa ny boka nakany an-tanàna ry havana ny tena kristianina reo ary mbola tsy tena hoe kristianina loatra reo boky reo zany mbola tsy tena kristianina fa nalala izy hoe namela heloka na nadino a nalala izy hoe rehefa mahasoany reo na dia manana lahelo na votsitra maika vefa ny tena kristianina ny tena kristianina dia mamela heloka ny tena kristianina dia mahay manadino ny tsy mety nataon'ny hafa ny tena kristianina dia tsy mitana alahelo tsy mitana lolompo amen zany ny tena kristianina zany tsy miady zany hoe ianao manompo an'Andriamanitra nefa ianao tsy mamela heloka nefa ianao manana lolompo ianao manompo an'Andriamanitra nefa ianao mitazona alahelo amin'ny olona tsy mety zany tsy kristianina zany fa koratsianina ry havana zay nantsoina mela heloka ianao amen nantsoina mafa ianao
raha ohatra ka Andriamanitra no mitahiry alahelo amintsika menakavy dia ndao andositra ny tavany daholo tsika rehetra. Ndao hiteny amin'ny tendrombohitra manao hoe sarony izahay ka feno amin'ny tavany ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Ndao hiara hitsoka any anatin'ny ranomasina farany lalina ary mbola hiteny hoe ampio ihany fa tsy te hahita ny tavany aho. Raha Andriamanitra no mitahiry alahelo amintsika, Andriamanitra tsara dia mamela helo manadino ny fahotantsika. Ambaran'ny Baiboly hoe tahaka ny alavy ny andrefana amin'ny atsinana, ohatr'izay no alavirana any esorany fahotantsika amintsika rehefa izy no mamela. Ry havana ny kristianina dia manaraka ny zaridian'Andriamanitra zany, mamela helo ka tahaka an'Andriamanitra, manadino ny zavatra tsy nety nataon'ny olona tahaka an'Andriamanitra, mianatra mamotsitra ny alahelo sy ny lolompo ao anatin'ny fony ao. Amen ave zany. Zany nataon'ny boka teto, tsy mijery izay alahelo hatramin'izay tovy aminao ny toerana. Dimy taona izy tao velany tao foana, rehefa avy eo izy mahita arena dia hoe ndeha ho zaraina amin'ireo fahavalona. Zany e tsy nampaneny andao ozy vitsara izy hoe anakeloko tsika raha vao mitsara. Mahafinaritra ny toetran'ireto boky reto, mahafinaritra. Ry havana ny tena zanak'Andriamanitra dia manahaka an'ireto boka ireto, mamela heloka. Dia misy amintsika angamba eto misy zavatra nataon'ny olona taminao marary sy mangidy aminao mafy, fa tsy manana valiny anankiroa na anankitelo na efatra menanao fa ray ihany hoe tsy maintsy mbola mamela ihany ianao mitondra nytoraka ity. Raha mbola mamerina izy raha pitso dia mbola avelao ihany. Raha mbola mamerina izy raha fakapitso, mbola avelao ihany aloha. Raha mbola mamerina izy après dia mbola avelao foana. Fa aloha rehefa any an-danitra izy tsy avelanao intsony, fa raha eto an-tany dia mamela heloka. Raha manao tsy mety aminao izy any an-tany, meko alalana mihitsy ianao azavely izy rehefa. Ka rehefa any izy tsy afakanao tsy mety aminao intsony, efa olona tanteraka tahaka an'i Jesosy izy rehefa tonga any tsy manana fahalemena intsony, tsisy mety nahazo ny atao. Fa eto an-tany tsy maintsy mamela heloka izy. Esoriny lolompo fa azavela ikikanao ao zany, sady manimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra io, manakana anao tsy handray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra io, manome fitoerana ho amin'ny devoly ianao rehefa mitahiry lolompo ao anatinao. Esory ihany zany. Amen. Zay ny nataon'ny boka. Makafanantsika ny devoly ndraindray dia apetrany ao alohantsika daholo ny zavatra tsy nety nataon'ny olona anankiray. Mety nisy namanao tena natokisanao be, dia tsy haiko fa nivadian'ilay namanao ianao, dia eo anoloana daholo hoe zao daholo ny nataoko tamiko, zavatra tsara tsy misy ratsy na iray, nefa zao no nataony any. Dia alay-panahy ianao manao hoe za kosa aloha raha iny raha olo-kafa dia mamela faneniny efa tro, tsy isy tro ny havana zay manatika eto, satria Jesosy mamela heloka anao tsy mitena mihitsy izy hoe tena tro kosany ianao. Ianao tena tro ny ianao ty. Raha zany moa nataon'ny tompo hoe ianao tsy azo avena ntsony fa tro ny ianao ka. Dia mbola tsika menakavy ihany no very mandrakizay. Mila mamela ianao. Raha vao tsy mamela ianao dia tsy avelan'Andriamanitra koa. Raha tsy mamela ianao dia tsy amelanao koa Andriamanitra. Mazava aminareo hoe zay. Dia noho izany tsy maintsy mamela ianao. Mafy zany fa tsy maintsy ataonao zay. Zay no fepetry apetraka Andriamanitra azonao famelana. Ny anara tahaka an'i Jesosy inona tsy nataon'ny olona an'i Jesosy? Na ratsiny, na ambanimbanina, no fenapelana, no vonovonoina, no darodaroan'ny olona, noho ny zavatra tsy marina koa, tsy mba hoe marina fa tsy marina, nefa hoy Jesosy tamin'ny farany hoe mamela ny helony fa tsy fantan'izay atao. Zany tena toepona kristianina. Dia Andriamanitra tena mafy ny natao mitapoko saingy mamela ny helony ianao tahaka ny amelako azy, fa tsy fantany izay natao tamin'ny fotoana. Sokafo ny masony alalany. Amen. Eny ary raha ohatra ka tokony ianao amin'izay dian'izay ianao rehefa avy eo atao bavaka izay hoe Jesosy hoe mamela ny ranona. Aza hoe andao sao aloha amin'ny herinandro andiniky
fa raha vao miandry mandinika ianao amin'ny herinandro iny dia ho avy ny tevoly anamafonifonao tsy afaka mela heloka tsony ianao andro any any aza mivoaketo aza mihinana n'le sakafo ao ampila mihinana raha tsy milamina tsara aloha izay olana izy. Amen. Zay ary lesona faharoa. Ary lesona fahatelo ao anatin'ilay tantara dia le boka le zavatra miteneny andeha verenantsika ovakina zavatra tompoko andininy fahasivy amin'ny toko fahafito amin'ny mpanjaka faharoa dia nifampilaza hoe izy tsy mety zao ataontsika zao ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly nefa mangina isika raha itoetrety mandra-paraina ny andro isika dia anakeloka fa andeha isika ilaza ao an-tranony mpanjaka ity andro tia dia filazana ny mahafaly ny olombelona rehefa misy zavatra hita ohatra zao hoe mandeha eny an-dalana izy rehefa mandeha eny an-dalana izy ka mahita vola dia miorakoraka be izy vola fa makamilamy izy ohatrany tsy kely izy dia mandeha normal ihany. Raha ihany nahita olona tamin'ny télé ohatrany kilalao nataon'ny olona dia fanahina latsaka amin'ny portefeuille dia latsaka amin'ny portefeuille mo tsy hitan'ilay olona akory dia misy anankiroa vehivavy sy lehilahy zao mihitsy dia miara manao ny tsy marina efa mifandona sy adina dia efa tonga dia efa mifanaika mieritreritra hoe tonga dia masio ary io lasa dia maka dia mbola mandeha ohatrany tsy teo tsisy mahita mihitsy rehefa mahita zavatra dia tsisy mahita rehefa misy olona mahita volamena le mangady volamena re ohatrany tsy mahita aloha izy fa ampiremina tsara rehefa avy eo efa milamina tsara zany ke tamin'ny talata mahita tokony nanao an'izany ny boky ary tamin'ny voalohany nalay mpanata amin'izay ihany fa rehefa avy eo tonga saina hoe ity andro tia dia filazana n'inona ozy izy mahafaly zavatra mahafaly zao hitatsika zao vaovao mahafaly zao hitatsika zao filazantsara zao hitatsika zao tsy mety raha mijanona etosika fa andaotsika mandeha andao any an-tanàna dia atao olazaina amin'ny olona zao zavatra miainatsika zao hoe nahita volamenana izay nahita volafotsiny izay nahita sakafo be lehibe zay akoho ngisa ny garany kiso haiko fady kiso ny jiosy ny ombo ny ondry ny apondra feno mihitsy ao andao raha manao ohatra zany daholo ny kristianina feno olona ny an-danitra feno olona ny an-danitra raha manana an'izany toetsainy zany daholo ny zanak'Andriamanitra hoe ity andro ity dia filazana ny mahafaly tsy mety raha mipetraka eto tsika tsy mety fa ndraindray ange le fahasoavana le vaovao mahafaly efa renao inona moa ny vaovao mahafaly fa tsy hoe tsika tsisy fanantenana teo aloha tsika very teo aloha tsika tokony ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay saingy novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy afaka ho tonga olo-baovao ho any an-danitra tonga zanak'Andriamanitra niovana mandrakizay atsika niovany fiainatsika dia tsy tokony hipetraka amin'izao tsika fa tokony ho zarainao zay vaovao mahafaly efa noraisinao zay. Amen. Indraindray variana manatavy kibony fotsiny tsika menakao variana mihinana dia manadino hoe misy olona ao an-tanàna ho faty ireo neny nibokany dia zay ho faty eny ireo olona ary zay le eloko tsy hoe izy le tsy milaza n'le vaovao loha fa raha pitso dia efa izy olona andao lazainy sao mba miaina nisan'ny olona maty androany any dia voavony riavana zay manatriketo manana nyzany toetsainy zany ianao hoe ty andro ty dia filazana ny mahafaly ny olona voavonjy dia tokony hizara ny famonjena zay loatra ny olona zay manana ny Jesosy ao anatiny dia tokony hizara ny Jesosy any amin'ny olona mbola tsy manana azy fa izany no sitrapon'Andriamanitra zay nahazo maimaim-poana dia tokony hizara maimaim-poana tsy
angina. Alleloia. Misy ten'Andriamanitra manatsika eo amin'ny bokin'i Ezekiel ao, mampatahotra mamaky an'izy ity. Ty ten'Andriamanitra mampatahotra indrindra. Raha tsika pitsy fa tsy maninona fa ho ampitahorika aminareo aloha dia mba miara-matahotra tsika mba zareo ve miatahotra eto. Ezekiel 7 dia ny 9:20. Fa raha ohatra ka vonona ianao na ohatra n'ilay boka dia mahafaly anao indray ny ten'Andriamanitra ity. Fa raha tsy vonona ianao dia mampieritreritra anao izy ity. 7:20. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy, hialany amin'ny lalan'ny ratsy hamonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny heliny ihany ilay ratsy fanahy, nefa adinoko amin'ny tananao ny rano. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy ny tsy mety miala amin'ny faratsiny sy ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny heliny ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahy. Mampieritreritra hoe eo anatehan'Andriamanitra zany, raha misy olona anankiray mbola tsy mahalala ny filazantsara, mbola tsy mahalala ny famonjena, dia adidy masina eo am-pelatananao ny mampalala azy, ny mampalala azy. Satria ho atsony ianao ndray andro dia aseho anao ilay olona izay tokony honoresahanao rehetra, dia hoy ny tompony anao hoe tsy akiteniteny amin'io tsisy rezaka, atsona fotsiny ianao. Dia manampy ianao koa amin'io tsy miteniteny fa efa kôdikôdy ianao, dia atoro aminao amin'izay ilay voisin, tsy miteny ny tompo fa fotsiny tompo. Dia ozy ianao manao hoe olana lehibe. Rehefa miantso anao ny tompo, torony ianao, atoro ilay voisin, dia ozy ianao manao okan'ny 4,990 resaka taman'io, kôdiko tsara mihitsy. Be dehibe any resaka taman'io fony tao anatin'ny 4 taona niôno zahay, presque isaky ny miôno zay indroa isan-kerinandro resaka foana, mitôna foana, miantso azy foana, fa izy ho misy mety dia hoe tompo hoe tsara zareo mpitsara zareo. Ry havana izay manatrika eto adiditsika ny mitaonitra renao hoe tsy nanao izay tokony natao fa farinany ina. Io sezy ipetrahanao io zany raha tena marina, dia tokony hoe amin'ny heritaona ianao fa tsy mipetraka eo intsony, fa olo-kafa indray mipetraka eo, fa ianao mety efa tia mety indray. Amen. Olo-kafa izay mitaomanao no mipetraka eo, ianao mety efa tia loety indray. Ianao mety efa amin'ny toeran-kafariana nary efa tery, satria nitaona olona ianao ho an'Andriamanitra. Tsy hitaona olona ameno fiangonana isika, fa hitaona olona ameno ny lanitra, izany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, itsika koa tao mba hitady sy hamonjy ny very. Zavatra anankitelo no niarahantsika nijery androany. Ny voalohany tokony entinao mody dia hoe mino ianao izay zavatra nolazain'Andriamanitra. Raha olona no nilaza azy dia afaka mino ianao, afaka tsy mino. Fa rehefa Andriamanitra azonao antoka hoe Andriamanitra izay miteny izay, minoa. Rehefa azonao antoka hoe voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, minoa. Fa ao anatin'izay dia hitanao ny voninahitra ny tompo. Faharoa manaraka an'izay, ny tena kristianina tsy maintsy mamela heloka, tsy manatsafidy ianao fa tsy maintsy mamela heloka. Fahatelo manarak'izay, ny kristianina dia tokony hizara ny mahafaly, hizara ny vaovao tsara, hizara ny filazantsara. Amen. Tatsika arivavaka androany. Raha ohatra ka misy zavatra namangin'Andriamanitra raha manokana, sa tsy mahalala antsika izay manatrika eto, raha afaka nivakina ny taontsika rehetra vomaika tena tsara dia amin'izay mifanaraka amin'izay ny tenin'Andriamanitra mitoriana, fa tsy afaka vakina izany. Fa mino fa Andriamanitra afaka namaky ny tany am-ponao, dia mety miteny zavatra taminao izy noho ny fitiavana ianao zany. Ianao tsy misaotra, ianao tsy mivavaka, fa sitrika ny anarana.